Vatsimpana etny pasteur Ratovelo Roger. Ivavaksika ravana. Voninahitra ho anao ry Andriamanitra ray zanakary fanahy masonao. Idiranao zay mankalaza anao ary manato-pisaoranao indray noho ny amin'ny fitahina izay tsy nitsahatra rotsaka ao aminay. Misaotra ny amin'ny maraim-baovao izay nomenao anay indray satria atsapanay fa tena tianay ianao. Ary matoa izay mbola menao hery vaovao tanjaka vaovao dia misy tiana ho ambara aminay ankehitriny. Azonay manatona anao, anaraka anao ary indrindra anompo anao. Reto ny vahoaka anao mangila tsofina miasakasaka izao maraina izao. Matsiaro ny fitiavanao dia andreny afatrao. Tahaka ndray mandreny ananatra ny zanaka karandeha ianao ny ama, anohy ary indrindra hitahiry ny fitiavany tsiray ambany ny fahasoavanao. Dia masiny ny teny izay ho tendreo lazaina Jesosy fa ho araka ny sitraponao. Mpanomponao kosa izay no tendrenao anatanteraka an'izany dia ataovy atao-bavako mbanambarako ny sitraponao hatrany. Dia misaotra Jesosy eo, misaotra fanahy masonao. Alleluia. Amen. Dia mbola avitombona amintsika mandrakariva ny riavana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny filazantsara nosoratany Lioka toko 7:20 andiny voalohany ka hatramin'ny 9 no vatsy omeny tompo ahy sy ho anao amin'izao marain'izao. Lioka toko 7:20 andiny voalohany hatramin'ny 9. Rehefa hita dia hovakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nilaza fanoharana taminy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka. Tena nao hoe nisy mpitsara atao an-tanàna anankiray izay tsy natahotra an'Andriamanitra namena amin'ny maso olona. Ary nisy mpitondra teny teo aminy izany tanàna izany izay nakeo aminy matetika ka nanao hoe omeo rariny aho amin'ilay mananady amiko. Ary dia tsy nanaiky izy aloha fa rehefa afaka izany dia nanao anakapo izy hoe na dia tsy matahotra an'Andriamanitra zao sady tsy mena maso olona dia omeko rariny ihany io mpitondra teny io fa manahira anay izy fa andrao ho avy mandrakariva izy ka hampasosotra ahy. Aroy ny tompo eno izay lazain'ilay mpitsara tsy marina fa Andriamanitra tsy hanome rariny olom-boafidiny va izay mitaraina amin'ny andro aman'alina ary moa omeny raha tsy omeny rariny va izy kanefa raha avy ny zanak'olona moa ahita finoana ety ambony tany va izy. Amen. Inefatra miverina riavana ny teny hoe rariny eto amin'ny 1:9 izay novakitsika ity. Rariny izay midika hoe anjara fahamarinana tokony ho anao dia ianao ilay fanandray an Jesosy. Nefa anjara izay takiana, eny anjara dongina mihitsy aza raha ny tena marina. Ary teriavana no mahatonga an'Andriamanitra ilaza hoe tsy omeny rariny va ny olom-boafidy izay mitaraina amin'ny andro aman'alina. Tsy omen'Andriamanitra anao tokoa ve izay anjara tokony ho anao raha mitaraina ambavaka andro aman'alina ianao. Izay fivavahana izay ihany mantsy-riavana no fanafody azahoana ilay rariny avy amin'Andriamanitra. Rariny dia noho ny famindrapony amintsika. Ny famindrapon'Andriamanitra, ny fandeferan'Andriamanitra tokoa mantsy-riavana dia fitaomana ny olona mba hibebaka sy hakatony ny sitrapony. Ny mampalahelo anefa dia betsaka ny olona no manamavo izany famindrapon'Andriamanitra izany ka milaza hoe azo atao ihany nge izao no hanao an'izao sy izao fa Andriamanitra anie ka mamindra fo andao reo tohizana trano fahotany ary izay indrindra no mahatonga ampitoroteny ilaza hoe saingy tsy tanterahana vetivety ny fahamahaliana ny ratsy atao dia izany kirizan'ny fon'ny zanak'olombelona amin'ny fanaovany ratsy. Ary dia miaina ao anatin'ny fiadanany faharatsiana tanteraka izao tontolo izao. Anika dia nilao-bava mihitsy isahafa nanao hoe saika ny bolisatra ny tongotra, saika solafatra ny diako satria nialina ny prery aho
raha nahita ny fiadanany ratsy fanahy ary dia nisaina indrindra izay hiasafa hoe ndry angatsy misy Andriamanitra izay mitsara fa tokony arihana ireny ratsy fanahy ireny. Ary dia Jeremias dia niteny mihitsy raha mahita ny manodidina azy hoe nahoana raha no ambinina ny ratsy fanahy. Marina ry havana fa toriana matetika hoe Andriamanitra dia be famindrapo, be fitiavana, saingy izao hoe tsy tia mivelomany olona ao faotana. Ary izay no nandrahany zanan'ilay tokana mba hombohina teo amin'ny hazo fijaliana mba tsy ho velona amin'ny ota intsony izay mino azy fa miala ary makala amin'ny faotana. Tsarovy anefa ry havana fa ny nahatonga an'Andriamanitra mindra foange dia ndrao mba nenina ianao tamin'izay rehetra vitanao ka hibebaka ary hiala amin'ilay ratsy tanteraka. Ary izay no mahatonga ny soratra masina ilaza fa maharo-po aminareo izy ka tsy tia nisy ho very fa mba ho tonga amin'ny fibebahany izy rehetra. Fa izy tokoa angery havana ny fitsaran'Andriamanitra dia ilay fitsarana misy fahamarinana, fitsarana tsy misy mizana mandainga, tsy misy mizana miangatra ary tsy misy hafa mandositra n'izany fitsarana izany isika rehetra na dia iray aza. Ry havana malalo amin'ny tompo, tsy maintsy misy ny fitsarana fa alohan'ny fahatongavana izany fotoana goavana izany dia mbola manome andro hibebahan'Andriamanitra, manome andro ho amin'ny fahateram-baovao Andriamanitra ary manoloana izany fandeferany sy faharom-pony izany. Aoka re tsy araraotintsika hanaovana ny ratsy lalandava e, aoka re tsy hangatak'andro lava isika vao hibebaka e, fa hoy izy hoe tsy siritrako angeny hafatesany ratsy fanahy e, fa nialany amin'ny lalany mba ho velona izy. Matory havana mbola tramaraina ny olona dia mbola eo amin'izay olona izay ny famindrapon'Andriamanitra. Ary izay no mahatonga ny Jeremia ilaza hoe ny famindrapon'i Jehovah no tsy nalandry tratsika fa tsy mitsahatra ny fiantrany ary vaovao isamaraina izany. Izany hoe raha vao miposaka ny masoandro ka mbola velona ny olona dia mbola miavao eo anatrehany ny faharom-pon'Andriamanitra sy ny famindrapon'Andriamanitra. Nefa fitaomana ny olona ihany koa izany mba hibebaka isan'andro, fitaomana ny olona izany mba hiala amin'ny ratsy. Eny, fitaomana ny olona akatonodidin'Andriamanitra isan'andro ary hanavao ny fanoloran-tena ho amin'ny fitiavana voalohany. Ry hava malala isany, raha mbola miposaka eo aminao arany masoandro e, midika izany fa mbola tonga eo aminao ny mazava ka dia mibeba. Akatoavy ny didin'Andriamanitra ary aza mandeha amin'ny maizina intsony ianao fa mbola tiany ny hizara aminao ny famindrapony. Azon'Andriamanitra natao angeny nakanao tamin'ny aliny, saingy mbola misy tokony bebahanao ao mba azahoanao ny famindrapo sy famelan-kelonkafenao mba hahafahanao miditra ao an-tapandray am-pifaliana mandrakizay. Tsarotsika tsara ry havana tantara Ninivita, efa tafakatra teo anatrehan'Andriamanitra mihitsy ny faharatsiana ary tena niraka ny Jona izy ho trompetra fanairana ho lakolosy fanambarana ny tokony beban'ireo mponinive ireo ary tena katoa ny fahadiana ary ny bebaka ny mponina rehetra tao Ninive. Eny, hatramin'ny biby fiompy mihitsy aza ary dia hoy ny voalaza ny soratra masina ary tena nen'Andriamanitra ny amin'ny loza izay sika hamelezany mponina ary dia tsy nataony izany. Isika koa ry havana andery anararaotra ny famindrapon'Andriamanitra ka hibebaka fa tsy maintsy ho tonga eo amintsika izany fanenenan'Andriamanitra izany ka dia hiara-dalana isika rehetra hifampitantana hiditra amin'ilay fanjakam-piadanana mandrakizay. Amen. Ivavaka sika ry havana. Andriamanitra raina izay any an-danitra, misaotranao izay satria fotoana efa voatendrinao izao fotoana izao ka nanafaranao anay ny hanavaonay ny mazava-dehibe ny famindraponao. Efa nandinika anay ianao,
efa nanara-maso ny fiainanay ianao ary mahafantatra tsara ny mombanay. Te hoy ianao hoe efa hitako ny fahorian'ny oloko, efa reko ny fitarainany, efa fantatro ny alahelo, efa nidina ho izao hamonjy azy. Manan-javatra be da be hatrehan'ireto olonao reto androany Jesosy, ary fantatrao izay zava-misy eo amin'ny tsirairay avy izay mihaino etona, fa ianao ilay mifeny zavatra rehetra no angatahako hiditra an-tsehatra eo amin'ny fiainany, ary aina marina fa tsy ho foana tsy akory misy kely izan'izy ireo aina eo aminao. Ko dia marino amin'ny tsirairay avy ny fanidingana izay ataony, dia misy valiny avokoa eo anatrehanao, ary dia omenao azy ireo ny rary tokony ho azy, ary tsy ala amin'izy ireo ny famindraponao. Ko dia tanterao aminy Jesosy malala ilay teninao manao hoe izay tsy mbola hitany maso na reny sofiny na nitira taom-pony olona no efa nomanao Andriamanitra ho an'izay tianao. Tianao izay Jesosy, ary mila mifanambinanao hatrany, ko dia mametraka ny rehetra eo ambany fahasoavanao ny mpanomponao, ka mba omenao ny tsodranomasina manao hoe na dia mandra-pantitra aza dia tsy miova aho, ary mandra-pahafotsy volinareo dia izao ny sahirana mitondra anareo. Omba anareo aho ka hita ianareo ambara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo izao. Amen. Mahereza ry havana ny tompo hitahy antsika tsirairay avy.